Fatotro ny lasa mingidy ny aretako. Tantara nosoratan'ny Ravalomanana ony lantoarimamy. Reto avy ny nanomeana ny tantara: mira ny sosobony aiko, lova losy, ny antso. Niaraka tamin'ny tojo meva. Tompona andraikitra zonantenaina, mpanatotosa meva. Nandray feo tokora koto arsoa, ny kiojany lafiny ara-teknika mahery jauna rabariny aina. Taona izay 5 taona ny katsahako an'izany atao hoe fiadanana, fifaliana. Fa indrisy mbola tsy nahita ihany aho ankehitriny. 5 taona ihany koa izay no mba niheverako tena fa isaka mandalo ny herinandro masina toy izao dia hiova, hiala amin'ny ratsy fanaoko aho. Nefa mbola tsy tanteraka ihany hatramin'izao. Efa impirany nandohalika, impirany mivoady fa hiala amin'ny ratsy fanaoko. Impirany anao fianianana tamin'ny tompo fa tsy anao tsony. Nefa vao miantso izy dia resy aho. Malemy ny tenako manontolo. Andriamanitra ao, vonjeo ahy afa fahadalako aho. Nahoana anao velanao irery e? Move dia efa be tsara vela tsy mihitsy ahy e. Marary amin'ny foko manontolo. Misy zavatra mavesatra tiako hivoaka ato anatiko, fa tsy fantatro hoe inona ny ato anatiko ato. Marary ny haiko, reraka ahy e. Iza no afaka monjy aho? Manenina tamin'ny raha tsy vitako ahy e. Dia mbola ndray ahy ihany ve izy amin'ny adalana sy raha tsy efa vitako azy izay? Faindrina! Vatra! Fa manino ianao izany anaka? Fa manino ianao midy amatranao? Voay aloha ty varavarana ty e. Faindrina! Voay va? Reninao ihany nge zaho e. Mety amin'ny aho. Tsy mendrika nantsona hoe zanakao akory e. Ny tena marina. Tsy mety ny natao. Nahoana ny nataonao faindrina ny anarako e. Fa nahoana ny neny aho. Nefa dia nitoetrako neny aho. Fa noetra amin'izany. Neny aho. Ratsy aho e. Tsy misy fahatsarana tanatiko. Manina reny izany akory lanitra? Faindrina? Voay aloha neny. Voay ho aloha za. Voay ho aza zanako dia miresaka tsika. Faindrina? Ny zanako marina. Fa inona dia mahakotsa ny tavanao toy izao anaka? Fa nahoana ianao no mitomany voton-dranomasy toy izao? Anoa? Avy aloha izany zanako izany dia tantara ho an'ny nenakana izay mahazo anao. Neny aho. Mbola tambatambazinao ihany ve aho? Mbola fihinao ihany? Move ianao ry neny. Raha nisy fadisoko fahiny, mba nikapoka ve ianao? Mba teny avy ianao? Neny aho, mila kapoka neny aho. Tiako mangana ny tenako neny aho. Tiako isy rehetra ny tenako. Halalako fa pety tokoa. Magirifiry neny ny anatiko manontolo aho. Marary aho avokoa e. Inona avokoa izany lazainao izany anaka? Mipetra mihitsy aloha eto anilako eto izany zanako izany. Dia ambihetso fa fako ny ranomasiny zanako. Mangina izany zanako izany. Mangina ho aho. Aoka izay. Efa eto ampitony ny hirifirinao rehetra. Neny ao. Mbola ty avy neny?
dada verina eny fony fahavelo mba nikapokara naditra fa inona anaka no mahatonga anao ametraka n'izany fanontaniana rehetra izany a? Anga mahatsapa ianao sombony haiko fa misy mitongilana ny fitondrako anao. Ianao rery angery fa indrena ny zanako e. I dada? Dada? Tiany loatra ianao anaka. Izay ihany no amehezako azy. Raha ty ihany eny tia dada. Nahoana maditra toy izao? Mahatsapa ary ny fa me manalavitra ny fahendrena ny toetrako. Fa nahoana ary neny nahoana ny namitaka anareo? Fa ianao ihany angeanaka no afaka mamaly an'izany rehetra izany. Ianao no mahalala ny ditranao rehetra. Ny anitsapako dia endry ny zanako. Ary tsy napetraka foana izany anaranao izany. Fahendrena. Neny maditra maditra tsaraka fiheveranao azy. Mpamitaka ampiasara velatsia ambody mitafody janak'ondry zay malaza azy. Atao hoe maditra ary ianao anaka. Inona ny ditranao ka mahatonga anao ketraka sy sasatra toy izao ary? Ary tena mampifaloharika anao tanteraka toy izao e. Mengavy ary fahendrena mba laza ho ahy. Inona ny ditranao ahafahako manampy anao? Neny oka aloha izao menatra anao menatra ny tany amamonina. Tsy mendrika nitsonao hoe fahendrena tsony ahy mifanohitra amin'izay ngamba ny mety. Avelao aloha neny mila fahanginana mila niza nefa ny tompo Jesosy izy ve dia mbola andray sa le diso mangatakandro lava Manahoana iry fahendrena? Satria ary hatramin'ny noviana indray no makatoerana sisiny ohatr'izao isan'andro ake ianao ohatran'ny feno Andry ny lalana rehetra marary angandry. Izany tokoa fe fahitany lazy ry fenso. Tsy toy ny isan'andro ake izao toetra Andry izao marary angandry. Aiza marary fotsabony dia diavantsika vahaolana. Tsika nge tianatra ho mpitsabo ry fahendrena. Haitsika izany. Haitsika izay aretina miseho ao. Vao miteny ny vavandry dia mahita fanafody tsika. Aza dia manany ihany koa laka. Tsy manany ihany izany. Ny olona efa reraka mbola izany ihany no lazaina. Marary tokoa fa saingy tsy haiko hoe aretina inona mahazo mandreraka ny haiko manontolo mila hamon'ny fanahako mihitsy ary. Ny foko mila hipoaka izany. Mila hivoaka moa izany raha marina kokoa Hatray, fa Andry ve milaza loza sa maninona sao dia mba hivadika adala kosa ary tiandry ka aterina any amin'ny fitsaboana adala dia mbola tsy miomboka. Aza miteniteny foana hoe lafa masosotra ka. Tsy tsapan'la mihitsy any ny zavatra ianako ankehitriny. Mavesatra ngely tsy ny ao anatiko ato misy ranomaso te koriana lava izany. Andray, fa inona mahazo Andry tsy azo tantaraina amiko anga sa tena zava-mahafaty mihitsy? Voansidanga Andry. Sipandry mantsy dia mihodina loatra izay. Dia Andry ve no fatrarany rihatra rehetra? Fa ny an'lahy kosa aloha ny fisainana. Diso lavitra loatra, tena diso lavitra loatra. Lasa kilometatra maro mihitsy. Ezako tonga hatrany amin'ny aretina tsy sitrapanafody tsony. Eny fa ngambako aloha ny aretiko tsy ho sitrapanafody izany mihitsy noviana. Fa maninona Andry no be safary ohatr'izany ka?
maninona raha vetrany dia tsorona izay mahazo ny andry sy manjoa andry e mba hitadiavana amin'ny vahaolana aingana sao efa ho fefika ny rano ka tsy ho hita intsony izay atao dia hitady famonjena ny akafa indray nefa ny efa tara loatra fesoa ahoana ke mihaino indri ary fahendrena ahoana tantarao lazao sy ambarao aho lazao anazy mahazo andry rehetra na atao hoe tsy hahita vahaolana za mba mety homaivana no ao anatin'ndry ao dia tsy andatsany efa lahy fa maninona ary miteny oatra izany tsika ary roviana ny tsy mifanampy roviantsika ny tsy mifanampy rehefa tsy andrany sarotra avy aloha fihingo avy dia aza be fo tahaka an'io e jereo ny ranomasony raha tsy efa akaiky dia akaiky ndry ty a matsiaro aho isaky migadriny ny herinandro masina toy izao fa maninona moa izany no isaky ny herinandro masina ianao no mahatsiaro an'izany rehetra izany tantaraiko anao fa mainka ho ay zany ry zany ry malala izay indray ianao ry tsy resy aho tsy tiako mihitsy ho ay ianao misavosavoka ety an-dalana ety efa impiry amin'ny tena anao an'izany foana fa inona foana ary zany olandry amiko izany isika nge mpifankaty mba fanehoana fitiavana veki no anaovako an'izany dia ianao isaky miona amiko a tsy maintsy mamy foana izany no mahasosotra aminao toetranao io maninona raha mba miezaka miovy ndry koa tsy mamo aky nandray kely fotsiny kely tsy mahafaty aky fa manafana fotsiny iny nina moa amin'izao andro efa manomboka manga atsika izao tiako angendry ty ahy ianao ty ahy ianao nefa anino tsy mba manaraka ny zelazaiko mihitsy izakoa terenao foana anao izay tianao rehefa tsy mety dia anaovanao chantage izany ve mba fitiavana aminao aza mamerina n'izany tsony ianao fa mankaleo anaka ianao miseho masina loatra io fa diovanao io foana no ireharehanao amin'ny namanao ataoko tsy manana n'izany tsony ianao fa mitandrema ihany ny vavavoaka fa mikendranao iny ianao anolana izay fotsiny ho atsika ihany ange ny hitandremako ny vatako manno avintsika manontolo any izany ry tsy resy samba ry tsika raha mba manenkiara iady amiko ianao hitolona amin'ny fakapanahy ka tsy mandry an'izany tsony ary fahendrena tokoa moa ny anaranaoko hitako ianao no mitandrina mafy saingy ahoana indray ka herinandro masina anie izao herinandro masina natao andinihan-tena hibebahana amin'ny raha tsy natao hanatonana bebe kokoa amin'Andriamanitra maninona raha mba tsy misaina oatra izany ndao ialeto fa mangina loatra ity toerany ka saingy mialatsiny aminao ary fahendrena malalako avadiko fahaditrana ny anaranao manomboka androany ary ny herinandro masina aoka ho tsarovanao manomboka eto fa daty manatantara ny andro an'io tsy resy finy ty ataonao avy io aty miala tsy misy andreanao io mangino fotsiny ianao mila miaina ianao dia mila manaiky fotsiny dia zay ary atsaro ny tabataba fa manimba fahasimbarana avelaka tsisy an'izany dia ahoana ka
indriny tsy misaraka aminy hatramin'izao. Midika inge izany fa misy tiavana ihany ao anatin'ireo fa mankafy ny fahafinaretana teo anilany ry e. Isan'andro isan'ny alina tolona mba avaka foana. Tsy mety mamaly Andriamanitra. Hiala aminy, misy mitazona foana. Averiko aminao tsy tiako izy. Alako tanteraka izy. Vao manantona any efa izy dia toa misy Andry Mbs mampifanakaiky anay. Ka inona moa izany ny tindry anapiako Andry amin'izany? Zavatra kely ihany nangatahako aminao e. Dia azoko antoka fa hiala amiko izy. Tsy ho tanta izay fihetsika ataoko. Raha toa ka tanteraka soamatsara izay. Andeha ho aiza ianao an'io maraina ry Fensoa? Fensoa? Miresaka aminao ange ahy e. Fa makaiza ny sainao izany? Mama. Ahoana moa ny fanontaniany mama teo? Andeha ho aiza ho ahy ianao sao maraina izao? Ay ve? Amita zavatra kely vetivety eny akatso eny ary mama. Fa ahoana misy ilan'ny mama nanga? Azafady raha tsy nandeha tsara anao aho teo e. Tena misy zavatra mampiasa mafy ny saiko izay ho aho. Fa inona anaka ny dia mampiasa mafy ny sainao tsy nandrenisanao ny fanontaniana napetrako taminao mihitsy? Ay ve? Misy namako izay ry mama. Mampalahelo aho. Izany hoe tsaroako mijaly mihitsy ho any ato fosy fanahy indrindra rehefa manitsaka ny herinandro masina ohatr'izao. Fa inona ny mahazo azy ka? Tantara lava izany ry mama. Izany hoe raha hofitinina amin'ny teny indray dia izao. Teso manamelo tena loatra izy. Tsy mety nanadino ny zava-nisy teo amin'ny fiainany. 3 taona lasa mantsy izay herinandro masina toy izao. Herinandro tiany hotandremana fatratra nefa atserovany mangidy indrindra ny ainany. Tsy azoko. Azonao azafaina misimisy kokoa ve? Ho tara raha variana amin'ny resaka hetsika mianaka ka. Fa andao raha mety amin'ny mama dia any anaty fiara no tohizana ny resaka. Amin'izay koa mantsy mama mba manatitra ahy. Sady mama ne ivelany tsy niaraka tamiko fa mandeha fitateram-bahoaka foana. Andao rehefa izay mahatsara anao e. Hivavaka aloha sika mialohan'ny angana. Misaotra anao izahay rehefa mbola navelanao ny sakafo tsara teto. Ankehitriny manana fikasana ny andeha hivoaka ny trano izahay. Dia mangataka ny fitantananao sy ny fiarovanao. Amin'ny anaranao mahavonjy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra iray o. Amen. Aleo tonga dia velomiko amin'ny fiara ry mama. Dia maka mipoketranao miadana ianao dia any anaty fiara miandry amin'ny mama. Toy izo amin'izay raha ny resaka ao e. Iza ilay anaran'ny namanao? Fahendrena ny anarany ry mama. Samy mpianatra ho dokotera izay menada. 20 taona izy niraisina mpandray ary 12 taona izy nahalala ny tsiresy. Io tsiresy io no olon-tiany amin'izao fotoana. Ny olana aminy sitraky ny fonony nanesorany fahadiovany teo aminy. Izay nkolony fatratra fa entiny any amin'ny tokantranony. Herinandro masina ohatr'izao no nanesoran'ilay olon-tiany an'izay zavatra izay. Tsy sitrapony ahoana ka? Izany ko.
matoa ny zavatra iray vita sy totosa tsara dia sitrapo izay no nanaovana azy, sady izy raha teo efa olona feno taona fa tsy zaza tsy ampy taona akory. Dia mama ve izany mihevitra fa tsy ampy taona ihany ny voaolany? Ataoko vaovao maro no rentsika mahakasika an'izany fa fa tsy editsika sy mama hevitra aloha izany, fa tsy sitrapo no nanalana amin'ny fahadiovany teo aminy. Ho feheziko hoe voaolana an-terisetra izy na mpifankatia azy no hiantsoana azy roa, ary tsy mahandry mihitsy ny saina hatramin'izao. 3 taona lasa hono izay. Dia inona no nataonao amin'izany ka? Inona no efa nanampianao azy? Enona moa mama fa no azoko atao aminy eo fa dia mampahery azy aho. Tsy hitako ange izay ho atao azy. Fa verimberiny foana hoe te hisaraka amin'ny tsiresy izy. Za koa mantsy mba tsy nenony filazana. Saingy rehefa nilaza tamiko izy dia azoko antoka fa marina izay lazainy. Inona no lazainy taminao ka? Ka izany ko. Dia inona ary no tianao hanampiako anao rehefa arendrina? Fiansoa, tiavo aho. Tiavo amin'izay fomba mety itiavanao aho. Tsy manaka ana. Tiako fantatra tsiresy fa tsy izy irery akory ny lehilahy. Tsy izy irery ny afaka ity aho. Maninona tsara hoe rehefa arendrina? Izany e. Izany voalazako anao izany. Raha tsy afaka ity aho ianao fa misalasala. Raha misalasala ianao dia amboary fotsiny ny fihetsika. Atao ohatrany hoe renim-mpifankatia ireny tsika. Rehefa miaraka eny an-dalana, ao anaty trano fianarana, mba miangavy anao Fiansoa. Te hiala mafy amin'ny tsiresy aho. Ohatran'ny sarotra be izany a. Ahoana koa ny hanatanterahana an'izany rehefa arendrina? Tsika mpinamana. Vetivety kely eo ko hivadika ho mpifankatia. Hevitra hafa roso fa tsy izany ka. Raha ankoatran'izany tanterahako tsy ampisalatsalana ny zavatra. Manaiky fa sarotra. Ekeko ny fahasarotany. Fa tsy ho sarotra aminao kosa angamba no hoe petraka eo anilako indray manomboka amin'ny fotoana izay hidirantsika any an-trano fianarana ohatra. Ka raha milaza amiko izao ndry hoe andaontsika hiaraka hivavaka na hoe inona ny ilana amin'izany ady-saindry izany a, dia mba tsy misy fahasarotana mihitsy ny fiarahantsika miasa. Sa ahoana azy indry? Raha ny ianao Andriamanitra, efa ela no afaka tamin'ny harerahako, ny fahakifiako, fa tsy mahalala amin'ny fisiko mihitsy angamba izy. Asa ve hoe noza namadika ny toka izay napetrako tamin'ny adio? Adio? Ho feno fahadiovana? Miditra ny tokantranoko? Tsy iso tia azantsony e. Na hoe tiary tsy maintsy alatsalatsa no azoko aloha. Ndry ho aza miteny ohatr'izany. Ny ndry aza ange vao hitsiresy. Fa raha hitantarako ndry hoe misy amin'ireo namantsika ireo namandry moa tsy izany e. Efa niova lehilahy impiry. Misaory ndry an'Andriamanitra fa mbola tsy tafalatsaka amin'izany. Ary ny hoe tsy mahita ndry Andriamanitra, hitany ndrika fa tiany fotsiny izao, tiany hifikitra bebe kokoa aminy. Tsy zaka akory Fiansoa. Herinandro masina. Herinandro masina be izao no nanontako. Hotako foana izany na tsy niniko natao ary. Miezaka ihany aho manadiny fa tsy voakosika tatsaiko mihitsy. Hitako foana ny endrika tsiresy mivanitika
to mandatsy aho izany. Mandatsy amin'ny feona milaza tamiko hoe fa dahatiava no tsarovako isaky migadona ny herinandro masina toy izao. Eny e, fa matokindry ny tompo hoe mibebaha mafy avatoy amin'Andriamanitra tanteraka n'izay indrindra tsy maintsy aly io. Tsy indri akory ny androaka azy fa Andriamanitra ny mihitsy no hiasa ao anatin'indry sy ado andry. Ary aza miferinay ohatr'izao fa lasa ratsy tareka. Tena tsy tia azy tokoa ve ianao? Inona indray ary raha nyfanontaniany mamy izany ka? Sarotra be angamba mamaly an'izany fanontaniako izany. Tena tsy tia azy ve ho ahy ianao? Tsy fantatro. Tsy mbola nisy fotoana aloha ny tempon'ny fitiavako azy, fa ny tsapako fotsiny tao anatin'izao raharaha izao dia ohatra ny mimanakaiky azy izany ny foko. Misy fihetsika hafa tiako aseho azy izany ny ato anatiko ato. Tsy tiako maika amin'izany anefa ny amiko manontolo ry mama. Manorevitra anao anaka? Ny fanakekezanao azy ny fanataonanao azy no amatsy kelikely ny fatorany. Voafatitra ny lasany sy ny tsirony ange izy izao mila olona anampy izy. Akoatra an'Andriamanitra, mety eza anaka ho fitaovana mahomby ao anatrehany izany. Izay mama sy ny fitaovana mahomby. Ataovy ary izay fomba rehetra hitanao fa mety, dia ento any an-trano izy. Tsapako ny adi-tsainy, ny aretina, marary azy izany. Tsy tena tao amin'ny fitiavana mangotraka no nanatanterahany filany. Filana no terenany azy. Matoa izy nangataka ny tiavinao dia any aminao no misy vahaolana tsara indrindra. Sarotra izany ry mama. Sarotra be mihitsy izany. Tonga ianao, eritrereto tsy dinio izay nolazaiko teo, dia tapao ny hevitrao. Ny amin'inona moa izany ry mama? Ny hitondranao azy any an-trano ka. Izay ihany aloha. Ho hitantsika eo ny toyany. Eny ary. Raha hariva indray ry mama miona. Velomy mamy e. Manao Andry, ary marary angandry izany no toa malazolazo be mihitsy. Mba fantatrao moa, ianao ihany any antona tonga ny aretiko manontolo no nataonao. Dia mbola sanao ihany ve manatsafa? Fa inona moa no nataoko Andry izany? Tsy fanisaraka akory isika izao. Ny kiko ange ny fangatahanao amin'ny isa rahantsika e. Eny fa na dia mbola mangotraka dia mangotraka ary izany fitiavako izany. Ny tianao aloha tsy misy izany, tsisy tsony raha no nataonao. Ary tsy ho adiniko mandrakizay izany mafy loatra no nataonao raha ny fihetsika ao no hiverenako fakafakaina dia efa maro ny vehivavy mandalo teo ambanin'ny masonao ka nanatanterahanao an'ny filanao, filan-dratsinao izay tena ratsy. Izao fihetsika indray izao mihitsy ery fahendrena no isan'ny maharombotra ka mampirehitra ny filako manontolo. Efa milaza amin'ilay ange izaho fa isaky ny gadona ho any herinandro masina toy izao dia daty hafa no tsarovandry. Marina ny fanambarako 3 taona lasa izay sady iso. Mangina ianao tsy tiako re akory na feonao milaza ny faharatsy toetranao ary.
toetra tsy mba mety voafehy mihitsy. Ndre kosa sika nge mbola afaka mamerina toy iriny. Ny olana amindray mantsy tsy mba mety miaraka amiko mihitsy. Ety antokotany dia izay tatoato aza moa navelandry hipetraka eo akaikin'ry fenosoa. Miaraka anganareo? Ao anao inona izany na miaraka izay na tsy? Ny fisianao izak'izay misy aho no manakana amin'ny fahasambarako tokony hiditra ao ahy. Ary raha niaraka aminao izany aloha tsisy manondroa na intelo mandrak'izay mihitsy ary. Aza manao an'izany aky fahendrena mifona amin'irehaki a. Raha nataoko angeky tena mariky ny fitiavako Andry. Ary raha mitady pirofany Andry dia angatahako vady any amin'ny ray aman-dreny Andry. Mirediredy anga ianao. Ny anambady anao aloha dia onofy anie izany. Tsisy mihitsy vehivavy afa saintsaina fa raha fahendrena tsy maintsy ary tsy maintsy hitondra ny anarana fahendrena manomboka eto. Foanako ranomasy izay narotsako nandritra n'iny fotoana nangalanao ny sarobidy-ndrindra tamiko iny. Raha azoko tsara izany dia miaraka nareo sy fenosoa ary ataoko mahita ilay abdala iny. Ianao ny sarobidy amiko, tadiavin'ilay ry alaina amiko indray. Tsy manaiky an'izany velively aho. Mba manana fahendrena ary tsy resy aho. Dia isaky ny hikadona koa izany ny andro ohatr'izao dia hiezaka ianao ametraka tantara. Manina raha mba miara-mahatsiaro ny fijaliana ny eto ny tompo teo ambony hazo fijaliana. Raha manaiky ny ara-dalana amiko ianao dia hofoanako. Tsisy akory izany adalana mipongatra ato an-tsaiko izany. Tianao nge zary fahendreny. Tena naninenako akiny nataoko mifona akia. Izay chantagenao izay no antony iray manorosory aminao. Raha ny fifonanao ho raisiko ary avelako tokoa ianao. Fa ny ara-dalana aminao kosa aloha dia tena mialatsy indrindra re aho. Afo mandoro ny lambako iny. Tsy verenako tsony ry tsy resy aho. Aleo samy mizotra amin'izay tiantsika avy tsika manomboko izao e. Angano tantarainao tamin'ny manao zavatra resahako taminao ka. Fa maninona? Ianao koa za tsy dia efa namana tsy mba azo amborana manahirana ny saiko mihitsy ka. Fa nahoana dia ataonao ohatran'izany ary fensoa. Ka za sy ianao mitady hevitra dia nakatosika tany amin'ny mamanay aho aloka. Mamako ange efa fantatrao ihany fa mpitandriny. Dia ataoko ahoana moa nanafina an'izany aminy? Namako ange ianao e. Namako akaiky ange ianao ry fahendreny. Ka izay asoanao ny tsinjoviko. Sy everiko voalohany indrindra. Dia omenao tsiny avy? Sanga moa maninona e. Dia makany aminy izany tsika izao sa roviana. Tsy maniry ianao a. Rehefa tsy mazoto moa ianao dia mijanona tsika. Ianao ihany io. Izy koa ange tsy maniry atsika. Fa ianao e tena manao izay mamenatra mihitsy indraindray ka. Maninona? Ny tiako lazaina amin'izany dia izao e. Mandany ny andronao manontolo mihitsy ianao mikarakara sy manao izay mahatsara. Nefa nge Nefa ahoana indray ry fahendrena? Tokana ihany dia tiaviko taminao e. Dia azo antoka fa ilany mantanteraka amin'ny fiainako. Fahendrena? Eny ho tanteraka ange izany e. Ho to saingy tsy hangy maninona. Velao mba ho amin'ny fotoanany indray. Amin'izay dia ho sambatra sy ho fehiny fifaliana ianao raha maninona. Raha ny sitrapony tompo ve? Hainao tsara ny valiny. Ary andao amin'izay e. Andao amin'izay ary tsika andeha. Tsy ampilazany ianao akory ve ianao? Aleo tsy mampilaza azy. Za angamba moa tazominao ela be any aminareo ka.
tsy vetivety any resaka dia zay. Marina tsy izangy ny resaka aminao fa ny mamako e. Tsy haiko izay resaka reo. Ny ahiko fotsiny sao tory teny lavabe ny atao mamo. Ndao handefa ianao koa ka. Mandrosoa akery fa endrena. Mandrosoa. Ary mahafinaritra be kosa aty aminareo izany a. Izany ve? Malalaka, feno voninkazo. Isa izany no mikarakara an'ireto rehetrarehetra ry fesoa. Ka mama ihany moko. Rehefa tsy afaka izy dia mba manaonao kely eny ihany a. Inona moa izany no haiko fa manondraka dia manala ny ahatra kely. Izay ihany. Raha misy koa ny fotoana hitanao ihany ny fianarana ataontsika. Mbola lavitra ezaka. Efa ato nareo rakizy, mandrosoa, mipetrapetra e. Izy mamanay pasteur Andry. Izy koa sary mama fahendrena. Efa nilazalazaiko anao ihany. Faly mavantatra anao indrindra tompoko. Toraka izany koa fahendrena. Fa andeha aloha sika hivavaka e. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ao ambony. Amin'izao fotoana ahafahanay miona toy izao. Hifampidinika, hifanoro, mangataka ny fanahinao masina izahay. Mba hanazava ny sainay, hanala izay ahiasy tahotra rehetra ato anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao no nanaovanay an'izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Eny ary, inona ny tena olanao ry zanako? Aza miafiafy, aza matahotra. Tsy izaho akory no hamahazany fa eo ny Tompo Andriamanitra izay mandefa ny zanany hanala ny aretintsika rehetra. Hatray. Fa toa ilozanao mijery aho fotsiny fahendrena. Zange fa mahalala. Mama mahafantatra ihany saingy mivavanao sy ianao mifanatrika aminy. Izay ny tena tiany ho fantatra sy ny ao am-ponao. Mandehana aloha ianao fensoa. Karakarao ramboankazo na dite mafana ity vahintsika ity. Raha tsy misy ao mba amin'ny fidiana, aza elany anefa ianao na izany aza. Or mama fa ataoko vetivety izany a. Eto amin'izay raha ny resaka ao e. Hanampy anao aza misy afenina amiko. Izay mety mibahana ao an-tsainao na koa hoe mahatonga anao tsy ho feno fifaliana na tsy hanana fahasambarana. Te ala aminy ahy e. Tsy tiako tsony izy. 3 taona izay nirahako taminy. Herinandro mazina toy izao no nanala ny fahadiovako tamiko. Tsy noho ny sitrapoko fa nitereny nitereny foana na tsy naratra aza. Fa hotako foana ihany koa izany e. Na tsy neniko natao akory aza. Mitony aloha e. Mitony ianao e. Mety aminao mitomany. Toy izany anefa ny fitantaranao na izany aza. So dia isotro rano mangatsiaka ianao. Misaotra tompo. Ity. Misaotra indrindra. Tsy niaraka tamin'ny tsony aho. Tsy navelako ikitikitika ahy izy. Na dia efa 3 taona ary izay no niarahanay. Ny marina izy foana no misisika amiko. Izy koa matanjaka. Be herisetra. Raha honany avokoa izay tovolahy mitady mba hiresaka amiko. Izay no nahatonga anay ho niaraka foana e. Tsy tianao izy te hisaraka aminy ianao. Izay aloha ova miandalana eny ihany izany e. Fa ianao manamelo tena mafy dia mafy. Mafy izany a. Ianao maniry ny hiditra feno fahadiovana ao anaty tokantrano. Manaikitra ihany koa izany. Ny Tompo Jesosy tsy manameloka antsika. Mila manala izay kija rehetra mibahanao amintsika aminy isika. Izay no ilany amintsika. Pasteur,
efa impiry ano ny taraina taminy efa nando alika efa nitomany fa tsy nety ny haino azy iso mangidy loatra amiko ny fiainako izao za le mba nyrehare kely tato anatiko fa efa feno taona mbola firitsiny nitsika isaka mandre firesahana hoe fahasambarana miditra anaty fanambadiana feno fahadiovana ankehitriny maloto ny tenako hoe tsy entina tontovavy tsara fa ny mifanohatra amin'izany mangina aloha e aoka izay tomanao miainanao ny tompo a mandre anao izy ankehitriny fantany izay mahazo anao malahelo koa izy tsarovy fa zanany any ianao e tsy hamelanao rery izy hanasitrana anao izy ataony tsy tsaronao tsony ny irifiriny ny ainanao hatr'izay ny ainanao an'izay 3 taona lasa izay pasteur tsy handray antsony izy izaka migadona ny herinandro masina dia mahatsiaro ny faharatsiako a ny fahalotoko tsy hijesony jaly fa noho ny fahotako izay ny tsaroko e za nanao fahadisoana nanao fahadalana faran'izay tsy mendrika indrindra za le tempolony tranony no indro voaloto mafy izany hivavaka aloha sika e vavaka sika Andriamanitra ray o indro ny zanakao rena re teo Fatotry ny lasa mingidy ny aretako tantara nosoratany Ravorom-bato ony lantoaromamy reto avy ny nanomeana ny tantara mira ny sosobony aiko lovalosy ny antso miaraka tamin'ny tojo meva tompona andraikitra zonantenaina mpanatotosa meva